manoloana ny fisian'ny matriculation avy eto Madagasikara mahakasika ny fiaramanidina miisa 10 izay any Iran dia mitondra fanazavana ny ministra fitaterana natrehan'ireo tompon'andraiky mpanjakana nahitana ny ministra filaminana anatiny ministra délégué mpiandraikitra ny gendarmerie ny pampanolalana ary ny tony pampanolalana manoloana ny tranga ny fampiasaina amin'ny tsy ara-dalàna ny matriculation avy eto Madagasikara zany amin'ny fiaramanidina anaky 5 zay hita taty aoriana tany Iran dia tonga zay hoe mitondra fanamfanazavana sy mitondra fanamafisana ny zavadrehetra ny tranga amin'ny volana novambra 2022 nisy mpandrara zay avy eto toerana ny nanantona dia nilaza fa misy mpamatsy vola avy any ivelana mpandrara avy any ivelana zay rana miasa zay manana fiaramanidina afaka itrandraka ny zotra iraisam-pirenena eto Madagasikara zay iara-mahafantatra fa efa tsisy ny Air Madagasikara fa mbola ila mpitombona satria efa tresy nisan'ny 400 000 zany nisan'ny tourista dia afahantsika tonga amin'le ray tapitrisa dia betsaka niezaka mbola tokony atao anatin'ny reny dia nilazaina hoe anisan'ny dingana voalohany dia jerena ny fisiny tokoa ny mpandrara reny sy ny fiaramanidina satria zareo nilaza hoe manana fiaramanidina Boeing 777 any Chine dia fanao amin'ireny eo anivon'ny ACM Aviation Civile de Madagascar dia mametraka hoe alohan'ny natongavana eto Madagasikara na alohan'ny fifanarana ninina zany dia tsy maintsy misy fitsiriana ho atao dia nisy teknisianina avy aty amintsika nandeha nalefa dia nakatoafiko ny fandanany zareo tany Chine ijery anadiady mikasika an'ireo fiaramanidinareo dia le fiaramanidina nisy tokoa tany Chine dia nanany fotoana rehetrarehetra nijerena antsipiriana ny fiaramanidina reny dia nanao rapport zareo dia rehefa nijerena satria tamin'le fotoana reny nananany fiaramanidina mbola tsy afaka nampidirina na afaka nitohizana ny fifanarana hoe afana hoe tonga eto Madagasikara satria misy fanamboarana misy fanatsarana tokony noentina amin'ireo fiaramanidina zay avy any amin'ny Singapore Airlines sy orinasa hafa dia manana ny afana manana le potentiel sy manaraka ny fenitra zay misana ny resaka fitaterana bakabaka eto Madagasikara dia ny lazaina hoe raha ohatra ka tianareo tonga aty dia tsy maintsy amboarina dia le fanamboarana ny eritreretin'ny firenena aiza nandefana anazy dia tany Kenya any Kenya zany misy zay atao hoe MRO maintenance repair and overhaul dikan'izany hoe anaovana ny réparation anaovana ny révision dia anatin'ny fepitaona na 3 volana nomenany zareo hoe afana hoe mitondra le fiaramanidina niala tany Chine mandrapatonga ny Kenya dia le date zany manomboka amin'ny 7 ny volana janoary 2024 mandrapatonga ny 7 april 2024 dia zay le fepitaona nomenjareo afana nanatanteraka an'izany dia zay ny voasoratra anatin'ny atao hoe CIP certificat d'immatriculation provisoire dia niandry le fotoana dia rehefa tonga moa ny fotoana le fepitaona tsy nitohitsony ny fifampiresana dia noho izay hoe dia efa tetikasa tsy raikitra izy ty dia mety mahita zavatra afaka izy mitoerakafa dia tsy nieritreretina sony no amafisin'izy ireo fa osika ny taratasy nanaovana izany ary mipetraka ho mpitory ny fanjakana ny firenena Kambojiana no nampilaza ny fisian'ireo fiaramanidina ireo nandefa valikafatra avy hatrany ny ministeran'ny fitaterana sy nilaza tamin'ireo farany fa osika ny taratasy nampiasaina dia anaty fahagagana tamin'ny
faharoapolo ny volana jolay jiona 20 juin dia navoray taratasy ny autorité aviation civile de Madagascar fa zareo any Cambodge fanjakana cambodgiana nilaza fa misy fiaramanidina tonga any am'zareo mitondra le soratra hoe 5R immatriculation 5R zay ny Madagascar de nangatany zareo hoe anareo tokoa ve ity mbola manakery ve ny CIP sy ny certificat de navigabilité ty rehefa vo nahitan'io ny tompon'andraikitra eto amin'ny ACM dia nivantana tonga de tamin'ny 7 ny volana jiona de namaly fa taratasy io osika dia tsy manakery tsony de tsy ara-dalàna tsony io dikan'izany tsy afaka ampiasaina noho ny antony ara-taratasy fa io koa amin'ny lalàna hoe raha ohatra ka tsika gasy manome matriculation dia tokony pilote mpanamory hoe nakatoavin'ny firenena malagasy ihany afaka napietsaka an'le fiaramanidina de tsy nisy le zavatra zay hatramin'ny voalohany zany hoe tsy nisy dia ny tamin'ireny zany hoe ny fanjakana cambodgiana efa nafantatra fa tsy afaka ahetsiketsena tsony misy lalàna eo anivony organisation de l'aviation civile internationale milaza amin'ny 2 sy 3 hoe tsy maintsy jerena daholo ny antota taratasy rehetrarehetra alohan'ny mietsika dia raha ohatra ka tsy ara-dalàna de tsy afaka hoe miainga avy amin'ny firenena zany de teo zany fanjakana malagasy amin'ny rehefa fanjeren'io zany hoe de nampafantatra amin'ny ara-taratasy de efa verinay hoe efa vita io dia ny navela zany dia satria efa tsy nanakery mbola veriko hoe tsy nanakery nanoka tamin'ny 7 ny volana aprily 2024 rehefa taorinan'izany dia nalala hoe nisy nafantatra hoe le fiaramanidina naplazaina tamin'ny gazety reny nihita tamin'ny gazety hoe niala tao a Cambodge dia nandeha tany Iran dikan'izany nisy plan de vol efa sy maintsy nakatoaviny zareo cambodgiana misy sy maintsy nisy fifanarana le nampiasain'zareo de nafana hoe nandeha tamin'ny firenena anankiray fa le firenena zay sous embargo international zay fantatry zareo navelan'zareo nandeha tany Iran teo tsika hoe vo nafantatra an'io tena na tsy ary voafitaka tanteraka ny firenena malagasy satria nampiasain'zareo tsy ara-dalàna zany le immatriculation ny Madagascar zay efa tsy atsika tsony io misy ny fitoriana napetraka manoloana izany efa misy ny voasambotra ary misy ny namoana ny fikaroana fa no hitohinana filaminam-bahoaka ny vesatra hiampangana azy ireo napetraka ny fitoriana ary andraindrakitra ihany koa ny fitsarana andray ny fitoriana ary eo ihany koa ny fametrahana zany sakana ataontsika hoe interdiction de sortie du territoire na IST amin'ireo olona rehetra zay voakasiky zany ary misy ihany koa ny fampitadiavana ireo olona rehetrarehetra zay atsika hoe voakasiky zany raha rehetrarehetra zany nisy ny fitoriana napetraky ny avy ato amin'ny ministera zay zany mitory reo everina fa tokony andraikitra sy tafiditra amin'izao raharaha izao eo anivon'ny efa vetika zany amin'izao fotoana izao ireo mpanao famitorana mitambatra iarahany eo anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena manao ny fikaroana sy mikaroka reo rehetra zay tafiditra amin'io raharaha io efa misy ny olona voasambotra ary mbola misy koa ny olona karoana ka ampitaina amintsika ombeny ny fivoarana zay famitorana izay